tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonona ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra renay, tsara indrindra izay any an-danitra, ny dera, ny saotra, ny laza dia atolotra ianao. Misaotra anao indrindra izahay fa nomenao anay ny tombonandro, nomenao anay ny sabata indrindra mba hitsaharanay sy falianay miaraka aminao. Mamelany elokay Jehovah, tsy mendrika izahay. Ary amin'izao folakandro sabata izao dia mangataka ny fitarianao indray izahay. Ary ny fanahinao ane no hiasa aminay tsirairay avy. Hiaro ny fitaovana ihany koa ianao, hanampy amin'ny zavatra rehetra izay atao, hitaha ny tokantrano tsirairay avy, hanamasina ny tsirairay ka mba ho sambatra izahay, ho faly izahay handray fitahiana avy aminao amin'izao sabata izao. Apetraka manontolo ampelantananao indray ary ny fotoana rehetra izay ho diavinay mandritra ity folakandro sabata ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Ampifaliana lehibe hatrany no hiarabanantsika tsirairay indray amin'izao folakandro sabata izao. Mino izahay fa faly ihany koa isika rehetra n'aiza misy atsika ary betsaka no ao anatin'ny fahasalamana, misy koa nefa ny tsy salama dia irariana indrindra mba ahazo fahasalamana. Ny sandrin'i Jehova, ny tanan'i Jehova ilay mpanasitrana ny hanasitrana antsika tsirairay avy, hampahery ihany koa ireo izay mety nandalo fahoriana. Amin'ity anio ity isika dia anambahiny manokana, miresaka tsy fahasalamana isika dia iresaka n'ity valana retina ity. Maninona no hoe ao anatin'ny sabata no miresaka an'izany? Andriamanitra dia mpanasitrana, Andriamanitra dia tompon'ny filaminana, Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra ary izy koa mamety torohevitra antsika eo anatrehan'ny zavatsarotra. Handray fampaherezana avy amintsika ary handray torohevitra ihany koa. Androantsika dia manana vahiny manokana mpitsabo dia ny Dr. Andriatiana izany, izay efa matetika izy miaraka amintsika eto, milaza zavatra maro mahakasika ny fahasalamana, fa amin'ity anio ity izy dia iresaka manokana mahakasika n'ity valana retina ity. Hanoro hevitra antsika izy ary hitarika antsika eo amin'izay rehetra tokony atao sy tokony tandremana ary hanampiana antsika ihany koa eo amin'ny fiarovana sy ny fampatanjahana ny tenantsika ao anatin'izany aretina izany. Fa ao anatin'ny fandaharana rehetra dia misy ny anjaran'ny ankizy, misy ny fampaherezana ary anomboantsika azy aloha dia andeha anaraka anjakira isika. Hitantsika hoe iza moa ilay izy? Tsy iza izany fa ny Revolution's Voice. Izay izany no hitondra antsika indray ny hira fiderana ao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Dia mirary antsika izany mba hanaraka ampifaliana izao fandaharana izao. Masina ichesha, masina ichesha, kadirainai, dirainai uma jaki izani funenana wambuni si nipu
Masina Ijisha Kadelai Delai Yuma Jaki Iza Tira manaraka tindreo ampitondra lohateny hoe ankino amin'ny tompo ny lalanao fa izy no mahay ny zavatra rehetra sy mitsanara ny tononkira e. Ankino amin'ny tompo ilalanao fa izy mahay ny zavatra rehetra nalavitra haza ny mbola halea misy akiviana fa handrosoatrany tsy misy aiai satria tsy hoirery fa haoletsy toa hitantanana ohatrany ankino amin'ny tompo ilalanao fa izy mahay ny zavatra rehetra nalavitra haza ny mbola halea tsy misy akiviana handrosoatrany tsy misy aiai satria tsy hoirery fa haoletsy toa hitantanana ohatrany koa de mitsangana handere misora hare tovy ao an-tsaina ireo teny nomeny koa de mitsangana handere misora hare tovy ao an-tsaina ireo teny nomeny Nekasuni tahani si manakeri ifazuna layang tukatsara novina nahaiza ufanantenana siki ni ufiainanau kuwa de mitsangana handere misura hare tovya wansaina hiyo teni numeni kuwa de mitsangana handere misura hare tovya wansaina hiyo teni numeni Nekasuni tahani si manakeri ifazuna layang tukatsara novina nahaiza ufanantenana siki ni ufiainanau Ny hira ataonay manaraka dia mitondra ny lohateny hoe hozana. Hira miteny vahiny izy ity fa voaresaka ao anatin'ny tono'ilay hira dia hoe ny kely hery hika hoe mahery aho ary ny mahantra hika hoe manan-karena aho. Ny tiana holazaina ao anatin'ilay izy dia hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika dia mahery isika ary fifaliana foana ny iarahantsika miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mba te hanandrana zanko ve ianao? Asaiko ianao hiara-idera aminay ao anatin'ity hira ity. Let the weak say I am strong. Let the poor say I
am rich. Let the blind say, I can see what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 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 Mamerina fiarabanantsika rehetra natratrizao fotoana izao. Tianany ampaheranareo ireo efa ny tanora amin'izao fotoana izao ka andao tsika handalina ny ten'Andriamanitra fohy. Ndao ovakitsika ny eo amin'ny toroteny toko 1:20 rehetra. Mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao hampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny masonao, nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsarany ianao amin'izay rehetra, amin'izany rehetra izany. Hitantsika eto fa tena sitrapon'ny tompontsika ny hifarifalitsika zatovo, tena hoe mankafy fiainana mihitsy zany tsika. Fa mankafy fiainana manahoana moa ilay izy io? Mankafy fiainana amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, amin'ny fiainana kristiana, zany hoe farifaly zany ianao eo amin'ny fanaovana zavatra tsara. Tena mahafinaritra be ny tompontsika satria tiantsika ho farifaly sy hanana fahasambarana be dia be mihitsiny. Fa zao nefa ny fampitandremany ho entina tsika ho tsaraina, zany hoe tsaraina zany tsika zatovo io, ary ny fitsarany dia tena madiva ho tapitra mihitsiny, efa tena madiva hifarana zao rehetrarehetra zao. Move antsika natoky ry zatovo namako tamin'ny vatantsika, tamin'ny fampiasana an'izany, tamin'ny fotoana, tamin'ny harena, tamin'ny talenta sy ny fahaiza-manao maro isan-karazany. Move izy ireny tena hoe nampiasaintsika tamin'ny fanatanterahana asan'Andriamanitra. Anjaran'ny tsirairay mamaly an'izany fa zao aoka tsika hiamina satria tena tongotra ny fiafaran'izao rehetra zao. Amadika ny baibolitsika dia ovakitsika indray ny eo amin'ny Petera 1:4-7. Misy fampitandremana lehibe ao izay omen'Andriamanitra atsika zatovo, atsika rehetra mihitsy moa zany. Petera 1:4-7 manao hoe fa atomotra ny farany zavatra rehetra, koa indreka manoloana tena ho amin'ny fivavahana. Mila mivavaka tsika ry zatovo namako satria efa atomotra ny fiafarany zavatra rehetra. Mivavaka ahoana moa, tsy hoe mivavaka ao fotsiny ohatr'izao fa tena hoe miaina ilay fiainana kristiana mihitsy tsika, zany hoe miaina tahaka ny Kristy zany tsika, mitarika ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra. Matetika ny olona rehefa hoe didin'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe mavesatra be zany, tsy voatandrina mihitsy zany. Nefa rehefa tena
iaina le din'Andriamanitra rehefa tena tandremana dia tena mahatsapa fahasambarana be mihitsy ary ianao rehefa tena hoe wah tena faly be mihitsy ny tena hoe mahafinaritra be kely mitandrina ny din'Andriamanitra. Dia izay indrindrandrindra ny afatra mino atsika androany hoe tian'Andriamanitra tsika zatovy rehetrarehetra hitandrina ny teniny, hitandrina ny didiny satria azahoantsika fifaliana sy fahasambarana izany ary azahoantsika indrindrandrindra ny fiainana mandrakizay. Izy moa tsy maniry an'izany zatovy namako. Manasa anao izay hanaraka an'i Jesosy amin'ny fona manontolo. Misaotra anao. Ny raha atolotra manaraka dia mitondra ny lohateny hoe ny ampitso ka mino finaritra ary. Ny ampitso ianao ka fantaro horivelle toana ry mpanjeny andro lava ka tsy mety miova fo sy mba vonina korony hitsena lay mpamontsy toa ka ho tratry ny fitsarana de ho ventory homba hevery olona ny afarana fa sarobidy ny andro mbola havelomanao faingiana havia hiala mamindra mandroso hanompo ani Jesosy. Ny ampitso ianao ka fantaro horivelle toana ry mpanjeny andro lava ka tsy mety miova fo sy mba vonina korony hitsena lay mpamontsy toa ka ho tratry ny fitsarana de ho ventory homba hevery olona ny afarana fa sarobidy ny andro mbola havelomanao faingiana havia hiala mamindra mandroso hanompo ani Jesosy. Ny andro rehetra eo anilany Jesosy tsy misy arom-pahoriana fa toy ny hafaliana tsy ho rava fiadanampo maharitra no azo raha toka mianao tsy mba volamena na vatosoa mamiratra no ilainy tompo hatolotra azy izao fa ny fo miova matsiaro mibebaka no tiany ho entine ho aminy. Ny andro rehetra eo anilany Jesosy tsy misy arom-pahoriana fa toy ny hafaliana tsy ho rava fiadanampo maharitra no azo raha toka mianao tsy mba volamena na vatosoa mamiratra no ilainy tompo hatolotra azy izao fa ny fo miova matsiaro mibebaka no tiany ho entine ho aminy fa ny fo miova matsiaro mibebaka no tiany ho entine ho aminy. Tira ho atolotra manaraka ity indray dia mitondra lohateny hoe Dreaming City. Ao anatin'ny tira ity izay dia hitondra anareo isaintsaina n'izany Jerosalema vaovao izany. Lazaina anatin'ny tira ity fa any amin'izany Jerosalema vaovao izany dia tsy izy intsony ny tomany ny zavatra rehetrarehetra izay mety hoe mampalahelo antsika sy mahakivy antsika ety amin'ity tany ity
dia tena ho foana rehefa tonga any amin'izany Jerosalema vaovao izany isika. Dia hoentinay hanonofy an'izany Jerosalema vaovao izany ianareo rehetra anatin'ity raha ity. Kanefa aoka mba tsy ho nofy ihany izany fa mba tena hanao izay azontsika ataontsika mba hahatongavantsika any amin'izany tanjona lehibe izany dia ny hoe ho any amin'ny Jerosalema vaovao dia mihaino finaritra tompoko. Dreaming of city, 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 dreaming of city. I've been dreaming of the city, far beyond the sky, where the suffering's over. Get my wings and fly when Jesus says it's over. Oh, what joy that will be, where it's no more dreaming. I'll behold at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, sometimes I lose direction, set your clouds my mind, but Jesus stands to remind me that I'm passing through. Instead of losing heaven, I must look to the day where it's no more dreaming. I'll behold at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right in the sky. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right in the sky. Of my troubles will be over this just a little while to go. I shall see my face in the sky, home right in the sky. My troubles will be just a little. I will see heaven. I shall see my face in the sky, home right in the sky. We're going on, yeah. Let me over just a little while. I see heaven. I shall see my face in that city, home right up in the sky. Of my troubles will be over just a little while, just a little while. Oh, I shall see my face in the sky, home right up in the sky. I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the
of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky, my home right up in the sky. Misaotra indrindra ny Revelations Voice isika nanolotra antsika an'izay hira fiderana izay. Andeha indray ary sika no hiara hideran'Andriamanitra, efa vonona avokoa isika, efa ena ny firana dia anao ny hira fa 8 isika. Andeha hira mafy ary entanentana tsara satria hiara hideran'Andriamanitra. Chane huananjamanitra tela sautra lazasu okasanja charuavu leibeni herini leibeni asani marinani didini manabarani atsarani saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra soery mba hiterany pary eny andanitra marosi mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra diany raoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao atrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehova
Ampifaliana tanteraka aralasana bavy malala no hitondrana ny fiarabana ombam-piraritso atsika rehetra manaraka anty fandaharana ity. Fandaharana ara-pahasalamana izay iarahanao amin'ny tenako namana zonandrianina ary akaikato kosa dokotera Andreatina. Miaraba dokotera. Faly miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana atao amin'ny radio Azisa ary manatitra ny firehetsoa atsika rehetra ny tokantrano any. Iresaka coronavirus sika androany dokotera. Raha patsahivona ny tantara nisy teto Madagasikara dia tamin'ny volana Marsa 24 no nahitana tranga voalohany amin'ity coronavirus ity teto. Dia nanomboka teo ny première vague fa efa nilefy izy teo loloha teo ankehitriny nefa isika dia manomboka mirongatra indray le izy miditra amin'ny antsoina hoe deuxième vague isika. Tiametraka fanontaniana hoe inona dokotera no mampiavaka an'ity deuxième vague ity oharina amin'ilay premier vague tamin'ny voalohany. Izany tokoa efa tafiditra amin'ny antsoina hoe deuxième vague i Madagasikara ankehitriny satria dia mirongatra dia mirongatra izy amin'izao fotoana izao. Ny mampiavaka azy dia voalohany mora miparitaka be izy ity ary vetivety dia makany amin'ny antsoina hoe forme grave na misy fahasarotana ary raha tsika mahafantatra fa maro efa mitondra zany tsy mikoretina zany ankehitriny raha tsy laza fa tsy ny tamin'ity herinandro ity dia misy mihoatra ny 500 isan'andro no mitondra izany. Misy ihany koa maromaro koa nefa lavony zany aretina izany ary amintsika miresaka izao zany dia tafiditra anatin'ny antsoina hoe anatina courbe exponentielle zany tena miakatra be izy io mandra-pahatonga ny antsoina hoe pic zany ka manoloana an'izay dia ny fiarovatena no tena fiadina mahomby indrindra. Anisan'ny voambolana matetika rehany koa dokotera amin'ity deuxième vague ity le resaka hoe variant mbola coronavirus ihany ve izy io sa efa aretina hafa mihitsy? Ya, ny ity atao hoe retina indray mitoraka ity zany dia mbola coronavirus ihany fa antsoina hoe variant sud-africain moa zany tonga eto amintsika eto mazao ho azy fa misy ny variant avy amin'ny toerakafa toy ny hoe britanika sy ny zareo brésilien ka inona moa le antsoina hoe variant zay. Izy io raha ny tena marina dia ny coronavirus ihany izy io fa izy moa dia avy amin'ny hoe virus ARN izay ty hoe virus ARN ty mialatsiny amin'ilay voambolana teknika zany fa tsy maintsy anazavakely an'izay dia fifandimbiasana hoe séquence na protéine maromaro izay misy hatrany amin'ny 3 alina no any 30 000 nucléotide zany no mamorona azy ka ny virus ray zany rehefa hitombo izy na mely sela hafa indray dia tsy maintsy manao ny atao hoe réplication. Io réplication io dia zany hoe manao indray izy zany mamorona virus hafa indray izy miainga avy amin'ireo protéine mifampitohitohy ireo ka karazana manao copie izy zany copie ny teo aloha ihany ao anatin'ny sela ao dia eo ampanaovana copie eo izy satria misy 30 000 copie zany ny ataony dia mety misy ny atsoina hoe erreur eo ampanaovana azy eo ary tamin'ny toerana ity dia any amin'ny 501M zany no misy an'ilay erreur dia iny erreur iny atsoina hoe mutation na ny atsoina hoe variant karazana hoe zavatra hafa indray izy zany ka na ny atsoina azy hoe variant africain satria tany Afrique du Sud no nahitana azy ka rehefa tratran'izay hoe mutation zay izy zany miova endrika izy zany satria nisy fiovany tamin'ilay endrina structure ny molécule teo aloha zany dia lasa plus performant zany hoe lasa mora matanjaka be izy zany ary fomba kokoa izy zany ary mora mifindra ary sarotro amin'ny vaccine mirésista zany na hoe tsy mandaitra zany vaccine tamin'ilay teo aloha satria efa niova endrika izy amin'ny hoe variant io. Mieno an'izay fanontaniana fanazavana hoara scientifique zay ny tenako dia ohatra misy fanontaniana manitikitiky kely anahy dokotera hoe raha ohatra ka efa voan'ny covid-19 amin'ny endriny le teo aloha zany zao ny olona anankiray dia mety mbola possible ve hoe voan'ity covid-19 variant ity indray? Tena zay mihitsy ny tena olana
satria raha ny tokony ho izy a amin'ny resaka hoe virus zany rehefa voindra mandeha anao a de manana anticorps contre niny a aretin'iny ray rehefa tonga manaraka fa satria izy niova endrika zany a de mety mbola vony somatsara mihitsy zany a izy io ary tena maran'irony zy a de zao mora mifindra indro eny a fifindrany a no lay a teo aloha ary vetivety manao formagraphe tsika teo a ka ny vaksiny teo aloha zany a tsy mandaitra tsony ary lay fiarovan'le olona teo am'leo tam'ilay covid teo aloha de tsy mandaitra tsony ihany koa de mety ho voraha teo tokoa zany a ny olona efa voa teo aloha ary onoa dokotera samihafa amin'ny fomba fisehoan'le covid-19 teo aloha ihany ve ny fisehoan'ity a variant a vaovao ity amin'ny akapobeny a dia atao hoe mitovitovy ihany fa somary misy a ny fiovany kely endrika zany hoe misy midomina kokoa zany a ireo ataontsika hoe symptôme na le hoe sehonaretana misy fièvre izy zany hoe fanavina mikomaina io zany zao a de tena io tena betsaka mikomaina io atao ndray mitoraka ity ny arerahana moa zany a dia etsakely ihany koa ny aretina andoha de mety hitranga ihany koa ary eo ihany koa ny mangarakaraka ny tenda na hoe somary mararirary a ny tenda eo ihany koa ny somary manakotsakona ny vanitaolana na hoe courbature zany a malaindaikoma na le olona lay tsy mainy fofona de tsy ndraindray ihany tam'ray mitoraka ity fa tsy tahaka ny teo aloha fa nampiavaka azy kely koa de zao misy a ny karazany hoe diare na hoe fivalanana izay niaraka taminy raha toka tsy de nisy zay teo aloha ny fahaseporana moa zany a de misy a arak' izay a toviazany a teo aloha izay isaorantsika dokoterany am'izay valim-panontaniana rehetra zay a andeha mbola ho toizantsika rehefa aveo ny fandaharana fa hiaraka isentikelintsika anatin'ity ira anankiray ity manao varivava raha manavinavy ianao na mikohaka na mihevina na mikarakara marary na andeha amin'ny toerana tsy afahanao manaja mielanelana ilay metatra toy ny toerana be olona manasa tanana amin'ny rano savony na gel désinfectant raiso amin'ny tahon'ilay arivava vaovao sy madio ny sisiny somary enjana no ambony miondrika kely ambetahana azy tsara tsindrio eo amin'ny faritry ny orona tsy ampisy elanelana sy ny tony ny ambany anaronana tsara ny soka fadio ny mikitika amin'ny vatan'ny arivava eo amin'ny adiny telo eo ny fepitona ny lona azy raiso amin'ny tahon'ny arivava ary ario avy hatrany anaty dabapako misarona miverena manasa tanana indray avy eo Madagasikara miatrika ny coronavirus arovo ny tenanao arovo koa ny hafa
Mbola manaraka ny fandarana ara-pahasalamana izay resana ny coronavirus ihany ianao raha ohatra ka vao zao vao tonga tafajeran'ity fandaharana ity. Nisy lamina napetraka ny fanjakana dokotera mikasika ny fandraisanareo marary ny Covid-19 lazaina tamin'izay fa rehefa mbola mbola voatranga voalohany dia ny CSP2 no mandray azy. Raha toa ka efa forme modéré dia ny CTC no mandray azy. Raha toa ka efa forme grave dia ny hôpital manara-penitra no mandray azy. Dia eo amin'ilay forme grave zay mihitsy no tiako ametrana fanontaniana hoe ohatrany ahoana moa zany ilay tsy hoe forme grave sa rehefa olona efa ambava-onana fahafatesana dia hoe forme grave zay. Ny forme grave na ny fisehoany teo forme grave zany dia voalohany indrindra rehefa sepotra ilay olona. Zany hoe sairana izy zany rehefa misintona rivotra ary rehefa jerevana izy io amin'ilay fitaovana tsy ny hoe saturomètre dia midina ny tany oxygène any amin'ny raha. Ny manahirana amin'ity variant sud-africain ity tamin'le Covid teo aloha zany dia any amin'ny fahavalo andro any vao mety tonga amin'ny forme grave le olona. Fa izy zany dia tonga avy hatrany dia mamely tampoka andro vitsivitsy fotsiny aorinan'ilay fisehoana-retina dia efa voalohany dia efa tonga amin'izay forme grave izay. Ray zany zay fahaseporana. Faharoa maheno marary be any amin'ny any amin'ny fo any amin'ny tratra any zany dia iny zany dia atahorana sao dia manao antsina hoe embolie pulmonaire ilay olona. Sahirana aloha rehefa miteny, sahirana izy rehefa miteny ary sahirana ihany koa izy rehefa mifindra toerana na mandeha satria reraka dia reraka ilay olona. Izay rehetra zay dia manome antsina hoe forme grave izany. Fa evirentsika kely hoe amin'ny ankapobeny ireo fambarana retina rehetra hoe manavy, marandoa, mikeo maina, mirary tenda, reraka, manakitsako, tsy hoe ny fofona, mivalana, malaikomana sy ny tsepitsepotra teo aloha ratsika teo dia tsy voatery akory hoe tsy maintsy rehetrarehetra zay no mahazo anao voazo zay hoe mitondra ny tsimokretina coronavirus ianao, fa indraindray ny roa na ny telo amin'ireny dia efa azo resahana hoe efa izy zany zay. Raha tonga moa zany hoe fahaseporana zao ho azy dia tonga dia monjy avy hatrany any amin'ireny toerana izay efa voalaza teo izay. Ho an'ny mpitsabo manokana moa dia manana ny fomba fijerevana n'ilay signe de gravité izy misy zavatra anankidimy eo. Voalohany dia ny amin'ny saturation d'oxygène rehefa latsaky ny 90% dia efa azo ambara fa miditra amin'ny gravité le olona. Ny fisefonina, ny fréquence respiratoire rehefa mihoatra ny 22 zany mihamafy zany dia efa izy ihany koa zay. Ny fièvre na ny fanavina mihoatra ny 70 degré
ny tension le olona koa zany rehefa latsaky ny 9 le systolika dia izy ihany koa zay andrindra moa raha afaka anao scanner zany dia any ihany koa no afatara-pitsabo hoe efa tena forme grave ity olona ity. Raha rotona moa ny fisiana hoe dokotera miatrana ny fantanina rehetra mety manitikitika ny olona dia te antany aho hoe ina moa ny antsoina hoe porteur sain dia ny antsoina porteur sain ve tena mamindra sa tsy voatery mamindra an'ilay aretina covid-19? Eo mihitsy no tena masodoka zany ho an'ny olona amin'ny ankapobeny. Misy zany antsoina hoe cas asymptomatique na hoe olona mitondra ny aretina kanefa tsy misy ohatra aretina. Izay mamindra tokoa izy io satria rehefa tafiditra amin'ny olona anankiray ny virus dia eo amin'ny 20 andro eo izy vao afaka ao amin'ny vatan'le olona ary mandritra ny fotoana iny izy dia afaka mamindra na dia tsy mitondra tsy mikaretina azy. Sodra betsaka dokotera ny amin'izay falim-panontaniana zay aina moa ny arovana eto ka tsara dokotera mba patsiaivinao anay ny fomba fifindran'ny aretina coronavirus. Io ndray dia mitovy na le variant na lay teo aloha miditra amin'ny vava, orona, ny maso izy io ka amin'ny alalan'ny pitidrory zany na ny tsiranoka avy amin'ny olona zay mievina na mikoaka ny tanana zay misy an'ilay virus zany ka lasany ambava amin'ny orona na makany amin'ny maso dia samy afaka mampiditra mamindra azy avokoa. Indrindra moa zany zay tena tsy voatandrina amin'ny ankapobeny dia ny zavatra raisin'ny tanana rehetra ohatra hoe ny robinet, ny poignet mbaravarana miditra ny trano ianao miditra ny birao, ny seza zay petrahana anaty bus na taxi, ny arina na sase zany na arina tsotra zay hoentina mandeha miantsena, ny finday, ny solomaso, ny stylo, ny akanjo fampikasoka tamin'olona teny andalana teny dia samy mety mitondra an'izany virus zany avokoa. Ny kiraro azy, ny kapa zany zay hoentinao mandehandeha iny ka manitsaka n'ireny tsiranoka zay misy an'ireny virus ireny dia mety mitondra ihany koa. Ny sakafo zay noraisin'ny tanan'ny olona, raisin'ny tanan'ny olona maro mazava ho azy tahaka ny mofo, ny voankazo, ny anana sy ny sisa zany. Ny fitaovam-pisakafoanana, ny fanombiasana, ny kaopy, ny vera, ny vilia sy ny sotro eny amin'ireny toeram-pisakafoanana ireny ary indrindra zay soretina manokana dia ny vola izany. Ny vola dia mandalo tanan'olona maro ary tsy fantatra hoe iza no efa nandalovany matetika izy ireny dia efa misy an'ilay virus ka iny koa dia tena mamparitaka azy ity. Noko fa lina tanteraka tsika miaino zany fanazavana hoentin'ny dokotera Andriatina izany dia tsika hijery kely indray dokotera mahakasika ny fisorohana n'ity aretina ity. Efa diso fantatry ny olona loatra moa mikasika ny hoe manasa tanana, manao cache-bouche, sns inona no tokony amafisina mahakasika an'ireny fomba fisorohana ny coronavirus ireny? Ny fisorohana moa zany amin'ny ankapobeny dia ireny efa fantatsika ireny fa misy zavatra kely hotsindrintsika zany na hoe tena hoe mila amafisina mihitsy aminazy ity satria raha natsikaritsika talolo kely ny zao volana marsa talolo kely ny volana marsa iny dia somary efa atao hoe nisy migoragora zany teo amin'ny olona satria nieritreritra hoe efa resina hoe fa tsy dia misy tsony lay corona. Izao nefa ny zavatra fantatra lafo amin'ny fitsaboana azy ity betsaka amin'ny fahaseranana ary ny tena mampataora dia zao tsy voatery ho sitrana ianao rehefa von'le izy fa mety ho faty zany ary ankehitriny dia efa manery ihany koa satria feno ny hôpitaly tsy ampy ny oxygène ohatra satria be loatra le olona ary ny olona ny ankonanao dia tsy maintsy tsaboina avokoa zany rehetra zany dia milaza amintsika fa tena ny fisorohana mihitsy zany no tena fomba tsara indrindra sy azo antoka indrindra atao aminazy ity ka ireo antsoina hoe fepetra sakana na fihetsika sakana rehetra mesure de barrière zany izay tokony ho fantatra dia toizana hatrany ny fanasana tanana matetika fampiasana gel fampiasana amin'ny savony mazava ho azy fa tsy tanana fa tsy amin'izao fotsiny fampiasana gel efa haitsika zany izy iny
fa eto amin'ny fampiasana masika zany a no atsika teny kely satria no ny fahasarotan'ny fiainana no ny alafosan'ny fitaovana dia samy mampiasa ny masika na ny arovavaorona zay eritreretiny mety aminy a ny olona rehetra fa izao no zavatra mba tsara fantatsika misy a ny antsoina hoe arovavaorona hoe masika artisanaux izany hoe lay vitatsika amin'ny lamba reny zany a zay ny olona reny zany a amin'ny ankapobeny izy reny a dia eo amin'ny 70% na 70% eo ihany a ny fiarovana mety ho vitany zany hoe misy 3% zany a na de manao an'iny azy ianao a de mety a ho tratra ihany ka amin'ity ray mitoraka ety zany noho ny amafiny sy noho ny mahagravy an'ity variant y a dia ampirsihana arak'izay azo atao mba hampiasa ny antsoina hoe masque plus résistant izany hoe masque zay afaka mifiltre zany a na afaka miaro a zato ka ny fantatra loatra eto a de reo tsony hoe masque chirurgical le mangamanga ohatran'ny tony zany a izay ampiasaina tatsika ihany koa eny amin'ny mpivarotry eny kanefa na zany ary a de mety misy ihany koa amin'izy reny a no mety ho tsy ara-dalàna fa aleo mividy amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa rehefa mividy azy ny torak'izay ihany koa ny elanelana ray metatra io de tena mbola tsy voaja zany e eto Madagasikara eto amintsika zany ny masatanana zany a iny moa zany tsisy mahafantatra hoe atraiza fanasan'olona tanana ny masika moa zany a atsika ndeha teo fa ny masika amboariny olona zany tena be deabe fa ny mampiasa masika chirurgical zany a na le hitatsika teo zany a misy manao fa misy tsy manao fa ny elanelana ray metatra ity zany a de tsy voaja mihitsy ary eto a mba tena ao amafisina mihitsy zany fa zao rehefa miresaka amin'olona ianao de kendreo foana mba isy ray metatra ny elanelana rehefa miandro bus anao de ianao zany manaja ny tenanao a miataka ray metatra rehefa mividy zavatra ihany koa de aza fanisika amin'ny olona hoe mba azo aloatra zany fa manala ray metatra eny andalana eny mba kendrena mba tsy fampiasokasoka na efanosokosona amin'ny olona ny akanjonao satria mitondra daholo reny ka amin'ny toerana be olona zany sy fanisitsika zany de am'izao indrindra am'izao fotoana firongatany virus zao a dia tsy de tsara zany a mandeha am'reny toerana ireny rehefa miresaka amin'olona ianao dia aza de tena atao mifanitsy loatra amin'ny 90 degré tena mifanasika ianao zany fa tsy manina somary miorana kely a somary tingilana kely ianao a de mba tsy mahazo direct n'lay a izy aza miresaka amin'ny olona tsy manao masika na dia manao azy ianao zay koa zatra fakampanahy mety hitranga ianao manao masika fa le olona resaka aminao tsy manao masika de mieritreritra anao fa za voary fa izy ny tsy voary fa manana risque eo amin'ny 30% eo ianao raha toka lay olona tsy manao masika nefa ianao a manao a ka miresaka aminy a indrindra raha tsaky ny ray metatra ary elana zany a ny firesahana maharitra amin'olona satria dia ny fandiniana taonanapaiza de milaza fa raha miresaka ray minitra mifampiresaka ray minitra amin'olona ianao dia mety misy any amin'ny ray alina any hoany a ny virus a farafahakeliny a mety a ho azonao raha 10 minitra zany de misy any amin'ny ray etsy any a izy io ka ny ndramina kely ty sary ty a zay hitatsika efa ombenimbeny angavana izy ty any amin'ny tambajora serasera eny fa zao tena marina mihitsy izy ty raha latsaky ny ray metatra zany no ifampiresanao amin'olona ka samy tsy manao masika ianao sy lay olona dia 90% ny risque raha toa ka ianao ndray manao masika fa le olona tsy manao masika raha volatsaky ray metatra dia any amin'ny 30% any a ny risque 3% zany raha toa ka lay olona miresaka ndray a no manao masika fa ianao tsy manao a dia mbola mety azo ihany amin'ny 5% any raha samy manao masika azaka latsaky ny ray metatra de mbola mety azo ihany koa ianao fa ny azo antoko indrindra de zao raha samy manao masika ny olona anankiroa mifanarika ka mihoatra ny ray metatra dia 0% hoe tsy misy mihitsy zany a ny riska am'izay fotoana izay mahasoa de mahasoa ny fandaharatsika dokotera natao an'ny sokajin'olona rehetra na lehibe na tanora na ny ankizy kokoa daholo nareo ankizy rehetra miomanareo aza miala amin'ny fandarana fa isy fandarana manokana ho anareo a ankizy rehefa aveo a
fa andeha antsika hiaraka akaina kely anatin'ity hira anankiray ity. Madagasikara miatrika ny coronavirus, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireo fety tsy adiny, ahafahanao miaro tena sy miarona nanao. Voalohany, raha vao miditra ny trano, aza mikasika na inona na inona. Faharoa,
esory avy hatrany kiraro esory ihany koa ireo akanjo ivelany sasao milamy sy eau de javel ireo lamba avy nanaovana fahatelo atoka ny toerana ireo kojakoja toy ny fanalahidy portefeuille na poketra fahaefatra mamonjey avy hatrany toeram-pidiovana ary mandroa amin'ny rano sy savony raha mbola tsy afaka mahandro dia manasa tanana fahadimy fa vao tsara amin'ny rano sy savony na alikola ny finday na ny somaso mbola manaraka an'ity fandarana ara-pahasalamana ty ihany ianareo ao anatin'ity miaraka amin'ny doktora Andriatina sy ny tenako namana Zonandrianina mpiomana sady isika ankizy fa i surprise mahafinaritra be rehefa aveo fa mila miomana amin'ny taratasy ny ety ary lakôly taratasy ety lakôly dia mba homany zay rakizy dia ankoatran'izay raha manana fantaniana ianareo mpanaraka ny fandaharana dia azonareo atao ny mametraka an'izany fantaniana zany ao amin'ny MP ny page izay anarantsika an'ity fandaharana ity MP fa tsy commentaire saotra tompoko hotozy ihany ny fandaharana dokotera resana an'ity coronavirus ity dia hitodika any amin'ny fiangonana indray isika any fiangonana mantsy dia toerana anankiray ivorian'ny olona maro ka mety azona n'izay aretina coronavirus zay inona no fepetra izay tokony hotsindriana any amin'ny fiangonana dokotera mana tokoa izany zao mantsika zao dia mbola tsy misy ny filazana amin'ny fomba ofisialy hoe mikatona ny fiangonana avy amin'ny fanjakana fa mbola misy ny manakatona ho azy misy mbola misokatra ka dia tsara tokoa ny mba asiana ny fahafantarana hoe inona fepetra tena farafahakeliny tsy maintsy ho fantatra eo amin'ny fiangonana voalohany dia misy ny antsoina hoe fametrahana ny pédiluve na hoe asiana rano tapia izay misy rano-tsavony na rano eau de javel irem-baravarana tokony atao iny zany dia eo ihany koa ny fampiasana indrindra ny micro am-piangonana iny zany dia mitondra tsy mikaretina izy iny ipetrahany moa zany satria ifandimbiasan'ny olona maro rehefa miteny ianao dia tsy maintsy misy pidi-drora mazava ho azy ary tena akaiky mihitsy rehefa mampiasa micro ianao akaiky mihitsy ny micro mihoatra amin'ny vavanao zany dia tena feny pidi-droran'olona izy zany ary misy rivotra ihany koa avy anao izay miteny izay mitsokany ny micro iny mety namparitaka azy misy ihany koa ny ano zany dia misy zany karazana foitina virus zany zay avy amin'ny kasibosy ny olona ihany koa na dia manao kasibosy ary izy ka amin'ny fitandremana be zany eo amin'ny seritry fiangonana noho izany dia mila finosina mosoara AGT na reo ny ino moa le karazana mosoara zay ampiasaina amin'ny fanosana sakafo rony zany afaka atao zany izy reny na mosoara AGT dia finosan'iny zany micro ka isaky ny misy olona ray miteny zany na mihira dia soloina izy iny dia rehefa manolo azy dia manao gel alohan'ny andraisana micro vaovao indray zany ny olona avy miteny na mihira ihany no manala ale mosoarany raha misy moa matakatra hoe asiana ina moa zany ohatrany kasibosy zany masika le izy fa mpisolosaky ny olona ho lafilafy koa nefa zavatra izay dia raha tena hoe tsy mahana mosoara ny fiangonana no ny antony zay tsy fisiana zay dia tokony tsy hanala kasibosy mihitsy ny olona zay miteny amin'ny micro satria dia hitondra anaparitaka ny aretina izay noho izany dia zao aza matoky na amin'iza na amin'iza fa tsy fantatra zay mitondra virus na paster na loolona io na filotsampana io na iza zany rehefa ampiangonana na havanao izy io zany dia tsy matoky olo fa zao asio foana ny elanelana ray metatra araky navarantsika teo na mpiaramiangona na mpiavana na mpiaramonina na mpiaramiasa na izany zany dia mety samy hitondra an'izay avokoa ka any ampiangonana zany dia re zara telo reto zany no tena tsy maintsy tandrovana na efatra eo eo lay fanasana tongotra re fanitsahana re alonidirana ny fampiasana mosoara AGT aminosana micro isaky ny olona miteny ny elanelana ray metatra ary ny fampiasana gel
efa nambarantsika tany aloha tany a fa ny vola dia mitondra mety hipetrahan'lay virus ary matetika iny zany misy riska koa ka rehefa avy manao fanatitra izany a dia arahana zelona avokoa ny tanan'ny olona rehetra arahana zelona avokoa ny tanan'ny olona rehetra mba ho voafafa izany ka dia izay no azo ambara mikasika an'iny a resaka fiangonana iny a fa raha izay mivoaja aloha fa raha fahakeliny a dia tokony mba misy zany a fiarovana eo amin'izay fiangonana izay mazava de mazava mikasika an'izay dokotera do ndraitsika resaka mikasika ny sakafo izay lazainy ombianombieny fa mampitombo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatatsika tsy voatery afaka mividy fanafody foana mantsy ny olona dokotera satria lafo de lafo ny fanafody a sakafo kosa nefa de tena fanafody a miaro atsika amin'ny aretina maro samihafa ka inona dokotera ny sakafo a izay tsara hoanina mba hisorohana n'izany aretina zany misy amin'ny izy ireo a efa andrasantsika teto a tamin'ny heritaona fa zay tsika manokana izy a androany a ary tsindritsika izy ireo lafo tokoa am'izao fotoana zao mividy hoe vitamine C mividy hoe magnesium sy mividy zinc fa misy zany sakafo zay mitondra azy ireo ny voalohany rahantsika de zay mitondra ny vitamine C ny voankazo misy ranony rehetra de feno a vitamine C ka ny 100 grama monja amin'izy ireny rairay tahaka ny hoe citron zany voasary de efa mitondra betsaka ao anatiny ao am'izao zao de efa tonga ny goavy misy ihany koa ny ireo voankazo misy rano rehetra mananasy ny sisa ny voankazo fa misy ranony zany ankapobeny a de betsaka vitamine C ka de maireza mihinana voankazo misy ihany koa ireo anana ny fantatra de zao ny anana miloko maintso rehetra de misy vitamine C avokoa fa tsindrina manokana ny persil ny salady ny laisoa ny brocoli ny poivron ny voatabia ny petit pois ireny dia misy vitamine C a avokoa ary ety de mba tsara ihany ny mampafantatra ny olona fa am'ireo resantsika rehetra eo a de ny poivron a no tena betsaka vitamine C a indrindra amin'izy ireo ny sakafo mitondra zinc indray ny zinc mantsy dia anisan'ny ilaina amin'ty ady amin'ny coronavirus ty satria io zany a no misakana ny fitomboan'ny virus na misakana ntsony hoe réplication na zavaitsika tare amin'ny voalohany teo hoe rehefa hitombo ny virus anankiray mindra amin'ny cellule hafa sela hafa de manao réplication izy zany a na mivoatra izy mitombo isa dia ny zinc de manana toetra zany a misakana azy reny ka ireto avy a no sakafo a zay ahitana zinc betsaka ny voamaina rehetra tsindrina manokana am'izany a ny lentille ny tsaramaso fotsy ny voanjobory misy koa ny poissis ny pain complet antsika eto moa zany de ny vary mena ny farine complète no tena azo raisiny eto amitsika ny anana ny ovy ny atody andrahona rehefa endasina izy de tsisy zinc fa rehefa andrahona izy de misy satria maty a ny menaka le izy a ny ronono velona ireny zany a de mitondra zinc avokoa ka zavatra azotsika ampiasaina avokoa hita eto amitsika avokoa resahako rehetrrehetra ireo ary ny farany resahana dia nzay sakafo mitondra magnesium betsaka magnesium mantsy zao de larana mange B6 ivimago B6 ny de tena hoe tsy misy ary fa ireto zany a dia ahitana betsaka azy reny a ary tsara ny mba afataratsika izany a ny céréale complète zany sady mitondra zinc izy zany a no mitondra magnesium toy ny varomena zany fa ny complète resantsika teo aloha teo a ny voankazo akoatrany hoe mitondra vitamine C izy a fa misy zany reto tsy voankazo lehibe ranony reto fa ny akondro a ny zavoka ny ireo voankazo na mainina na hoe fruit sec zany a ny voanjavatra toy ny voanjo sy ny amandy zany a ny petit pois resantsika teo ihany koa ny voanjobory a ny laisoa ny brocoli a ny tongolo na gros oignon izy io na tongolo maintso a ary ny épinard ireo zany de betsaka magnesium ka tsara ihany koa zany afataratsika zany hoe misy a mitondra azy ireo a ny kakao ihany koa de mitondra fa betsaka moa ny tsy mahazaka azy iny a dia tsindrasantsika manokana mikasika an'izay a ny zavatra izay amin'ny ankapobeny zany raha ireo sakafo ireo zany ny voankazo sy legioma
ny voamaina ny voanjavatra iraha rehetra ireo zany no tena atao foto-tsakafo a de voaro a amin'ny tsy mikaretan-tahaka ny coronavirus zany amin'ny ankapobeny ny olona iray. Makasitraka ny dokotera asika ny amin'izay tapany voalohany ny fandarana izay. Mbola itoy ny fandarana amin'ny tapany faharoa de miaraka amin'ny ankizy isika. Tadidiny ankizy ve hoe inavy le fitaovana nanasaina nomaninareo tao? Taratasy, lakôly, ety. Ary eo amin'ny tapany fahatelo kosa de raha misy fanontaniana izay manitikitika anao ka mbola tsy voavaly tao anatin'ity fandarana ity de fifaliana ho an'ny dokotera Andreatina namaly an'izany alefaso ao amin'ny MPN page Radio Azisy izay anaranao an'ity fandarana ity. Melona anantsika antoy de andao isentika indray tsika ao anatin'ny hira anankiray. La vie éternelle à la porte
nafinaritra antsika ny fizarana voalohany a nandray lesona tsara isika nandray torohevitra ara-pahasalamana niaraka tamin'ny dokotera mbola tsy mandao antsika dokotera fa mbola hiaraka eto ihany hiditra ao anaty fizarana faharoa isika izay rahantsika amin'ny ankizy ihany koa e ary mbola hiresaka hiaraka amin'ny dokotera ihany koa ny ankizy fa zao rehefa tonga ny fandarana ho an'ny ankizy dia misy hira mahafinaritra be rahantsika andenge rahantsika le izy mahafinaritra ny haino anareo rakizy tena ny hira mafy mihitsy dia izao ny ankizy tena tia mivavaka andeha indray tsika hiary hivavaka rakizy vavaka tsika Andriamanitro misaotra anao izay noho izao fotoana manokana izao mitenena aminay tario izahay mba handray lesona tsara amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary ny zavatra ho resahantsika rakizy androany dia ny faharetana marina hoe ao anatin'ny aretina antsika izao dia misy zavatra be da be miova daholo ny fianarana izao aloha ao anatin'ny 12 andro izany izao dia tsy mianatra indray aloha ny ankizy dia mbola tsy fantatra hoe manahoana ny toyiny be da be mihitsy ny zavatra teneny dada sy neny hoe nareo rakizy asa dia mivezivezy be nareo misasa foana tanana dia indraindray ny ankizy mieritreritra hoe zany foana ve rangany atao na hoe efa leo be an'izany izay dia neniko dadako dia indraindray tsika tsy manam-paharetana fa hoe ela be koa izany zavatra izany dia izao tenin'Andriamanitra rakizy dia mampianatra antsika mba hanana faharetana ary toetran' Jesosy mihitsy angety nanam-paharetany dia tia no zaraina amintsika dia izao mahafinaritra mihitsy izany hoe maharitra izany ary ny olona maharitra rakizy dia tody lavitra eo amin'ny fiainany raha ohatra manjo hoe ny ankizy izao ka mianatra lava be izany fianarana izany dia lasa dokotera ve izy tsy lasa raha ohatra hoe kamo ampanaoviny dada sy neny raharaha dia tsy mety manao mihitsy fa hoe mandreraka be izany aiza ve rangama mafatrano ka ela be dia rehefa lehibe ve izany izao dia lasa tia manao raharaha mila faharetana daholo rakizy ny zavatra rehetra dia izay faharetana izay no ianarantsika kanefa izao aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny tantara anankiray ao anatin'ny baiboly izay nampianatra antsika olona anankiray nanam-paharetana ary nahazo tombontsoa lehibe izy tao anatin'izany faharetana izany andeha aloha hihaino hira anankiray
izy manana fialofalaminy tsarany tompo lehibe andramoka zao ny abeny fitiavany tsarany tompo lehibe sambatra izy manana fialofalaminy ny fiainany toantany mandalo misezany any ka tsy anakinando jary ampamoifo ny miankina mindra izay no filamatra ka tsy ampanany hoavy eo antanany lay avo tsy mba takatriny saina ny fitantanana riray ninona iseo dia anao no mifey ianao mefananandrana ny atsara ny tomponao lehibe ilay fitiny meteza iaraka aminy takatriny saina ny fitantanana riray ninona iseo dia anao no mifey ianao mefananandrana miatsara ny tomponao lehibe ilay fitiny meteza iaraka aminy kasankianao anandrana misaotra andreo namatsika isika nitondra antsika tamin'iny ireny hoe tsara ny tompo ary tena tsara tokoa ny tompo raka izy a mampianatra antsika zavatra mahafinaritra izy ampianariny antsika aloha amin'ity anio ity a ny faharetana andeha raha antsika raha ny tantaran'ny Eli sy Elisa ao anaty baiboly izany nisy mpaminany lehibe iray atao hoe Eli mpaminany Jehova izy a efa antitra tokoa izy ary fantany fa tsy toetra ela intsony izy indray andro Andriamanitra niteny taminy hoe mandehana any amin'ny lalana any amin'ny tany efitra makany Damaskosy any ianao ahita lehilahy iray atao hoe Elisa nofidiako izy ho mpaminany andimby anao telasy Eli nahitany Elisa izy niasa tany nampiasa omby nanatona ny Eli izy dia nanimpy ny lambany teo amin'ny tsorika Elisa midika izany mantsy fa niantso azy anaraka azy Eli nandeha Elisa ary navelany teo ny asany a niazakazaka nanenjika ny Eli izy lasa mpanompo ny Eli izy ary nandeha any amin'izay rehetra nalehany tsy niala tamin'ny mihitsy izy a satria mantsy tia nianarana daholo ny zavatra ampianariny Eli indray andro Eli dia andeha ho any nandeha niala ny toerana anankiray atao hoe Gilgala izy dia hoy Eli hoe mijanona eto re ianao a za irahan'Andriamanitra ho any Betela dia hoy Elisa za tsy andahanao na oviana dia lasa niaraka tany Betela izy ireo rehefa tonga tany indray izy dia hoy Eli mijanona eto ianao fa za nge irahan'Andriamanitra nijery koa dia namaly Elisa hoe zaho tsy andahanao mihitsy marina ane izany
naharitra elisa ka tsy nijanona mihitsy izy dia lasaka niaraka nakany jeriko izy ireo tao dia nitendray Eli zany irahan'Andriamanitra ho any amorony Jordana fa ianao kosa mijanona re eto mengavy ianao dia mbola nasehony Elisa trany ny faharetany hoy izy hoe zaho atsy andahoanao za mihitsy mariny dia lasa niaraka indray izy ireo nakany amorony Jordana teo akaiky teo ihany koa dia nisy mpaminany maromaro andeha epita ry zareo tamin'izay Jehova moa niaraka taminy dia nesorony Eli lambany dia nikapohany ny rano dia afaka ny apita tamin'ny tany maina izy roalahy rehefa tonga teny apita dia hoy indray Eli tamin'ny Elisa efa kely sisa dia alainy taka Jehova dia raha mbola tsy misaraka isika inona reny tadiavinao dia hoy Elisa tiako raha mba ahazo anjara androa amin'ny fanahy mampaminany anao amin'izay afaka mitarika an'ireo mpaminany hafa ao arinanao dia hoy Elisa tena sarotra mihitsy izany fangatahanao izany fa raha hitanao no hialtsony Jehova hitondran'i Jehova dia ho azonao izany tena no nidihany zareo tampoka teo anefa dia nisy kalesy afo nitaritina soavaly afo nandalo dia nifoka ny Eli nitondra azy niakatra ho any an-danitra hitany Elisa avokoa izany nalahelo izy hitany ny lambany Eli le latsaka avy eny atsorony dia netiny iny dia lasa izy niverina tany amin'ny Jordana nokapohiny tamin'ny lamby indray ny rano Jordana dia nieritreritra izy hoe miaraka amiko tahaka ny arahany tamin'ny Eli ve Jehova dia indro fa nisaraka roa ihany koa ny rano dia afaka nandeha tamin'ny tany maina izy ireo mpaminany teny apita maromaro dia rehefa nahita an'izany dia nanao hoe ny fanahiny Eli efa nitoetra tamin'ny Elisa Elisa dia tsy nijanona mihitsy izy fa nampiseho faharetana hatrany nomen'Andriamanitra valisoa izy nomen'Andriamanitra azy izay niriny dia ny fanahin'i Jehova izay nahatonga azy ho mpaminany lehibe indray manahoana izany rakizy ny faharetana ilaina ve tena ilaina faharetana ary valian'Andriamanitra soa lehibe tokoa ny faharetantsika manana ary faharetana anaraka hira kely anankiray tsika izay hitarika antsika ao anatin'izay faharetana izay amin'ny teny frantsay izy ity fa zao ampianariny antsika hoe rehefa misy zavatra ianarana rakizy dia manana faharetana aza mijanona mihitsy tohizy foana raha miazakazaka ianao ka hitanao hoe ohatrany tsy afaka zany dia tohizy foana raha ampianariny dada sy neny raharaha ianao ka hitanao hoe sarotsarotra aza mijanona tohizy foana manana faharetana andeha ho arahantsika ge ty hira kely ty Si tu veux apprendre, continue à faire tes lacets. Continue, faut t'appliquer. Continue, c'est presque fait. Continue, continue, tu vas y arriver. Continue, c'est pas compliqué. N'abandonne pas tant que c'est pas fini. Continue. Si tu fais une course, continue. Et que tu es loin, continue. Tu peux t'accrocher. Continue jusqu'à l'arrivée. Continue. Si ta mère te dit, continue. De ranger tes choses, continue. T'arrêtes pas, continue. Il faut finir, continue. Continue, persévère. Tu verras, on te remerciera. Continue, tu vas y arriver. Continue, c'est pas compliqué. N'abandonne pas tant
izy ohatrarehetrany a hatramin'ny farany a dia anam-paharetana ianao. Mino aho fa anam-paharetana daholo ny ankizy rehetra. Dia izao indray ary misy biby anankiray namboarin'i Jesosy a izay hoenarantsika manamboatra anazy. Io biby io dia manam-paharetana mihitsy izy a. Biby tsanjo ny ilazantsika anazy na ny chenille ihany koa. Izy ireny a dia mitombo tsikelikely, miova tsikelikely, mandeha miadana izy a ary maharitra izy. Dia rehefa elanela dia lasa inona zareo reny? Lasa lolo tsara tarehy. Ela be izy vao miova lolo tsara tarehy a dia maharitra izy a amin'ny zavatra iainany manontolo ao anatin'izany fotoana izany. Dia andehantsika anamboatra an'ilay izy. Ina daholo ny zavatra ilaintsika? Taratasy. Taratasy ndao antsika hanao an'izy vetivety fotsiny. Taratasy isan-karazany a. Dia mila hety a. Dia mila lakaoly a. Araka ilay efa nafarana tamintsika teo. Anomboka an'ilay asintsika vonona daholo. Efa ao daholo kosa ilay fitaovany. Ny ao amin'ny radio a dia nohy tsara ilay izy fa ataontsika izay ampahazo azy tsara. Alaintsika ilay taratasy isan-karazany a. Dia manetitsika taratasy lavalava kely a izay mety hoe 5 na 9 santimetatra dia 1 santimetatra ny sakany. Tapahantsika mitambatra ilay izy dia mahazo lavalava kely maromaro isika. Raha mahita loko isan-karazany a dia voamaika tsara. Azontsika izany izao ilay taratasy lavalava kely a. Dia amboarintsika izy ireny rehefa avy eo ataontsika ohatra miperatra kely be da be. Fa maka taratasy hafa koa tsika na miloko maitso ny taratasintsika na fotsy fa lokontsika amin'ny loko maitsomaitso ilay izy dia hanamboatra ravina lehibe anankiray isika izay hipetrahan'ilay biby tsanjo kely. Andeha ary hetezantsika ilay sary ravina. Ravina hipetrahan'ilay biby tsanjontsika izany ny amboarinareo a. Hipetrahan'inona hoe le biby tsanjo. Biby tsanjo a manam-paharetana. Miova ho lasa lolo izy. Ary nefa izy a biby malemilemy kely. Biby tsy mba haingam-pandeha kanefa n'izy rehefa avy eo lasa tsara tarehy noho ny faharetana izay nananany. Iny ary ny ravina antsika rakizy na vita ravina lehibe anankiray isika. Dia alaina amin'izay izany izao a ny lakaoly. Dia alaina ilay taratasy kely ny tapatapahantsika lavalava teo amboarintsika atao ohatrany hoe inona moa dia izy? Peratra. Ny ankizy rehetrarehetra izany peratra izany a. Akambana atao boribory kely ilay izy be da be. Mahay manao peratra kely daholo a. Taratasy lavalava kely atao peratra. Dia manamboatra maromaro tsika na 9 na 7 dia efa ampy antsika. Tsy atao be da be loatra fa ny biby tsanjo tsy lava be ohatra ny biby lava fa fohifohy ihany izy. Reo izany tsika na vita boribory kely maromaro. Manaraka tsara fotsiny ao amin'ny radio dia manao izy rehefa avy eo manamboatra peratra kely be da be izany a amin'ny taratasy isan-karazany. Avy eo indray tsika manapaka taratasy kely anankiray atao mason'ny biby tsanjo. Atao ohatrany paozina sotro kely. Atao ohatrany paozina sotro kely ilay izy a. Dia antsika namboatra sotro kely. Ohatrany hoe sotro kely lava tao a dia lokoina asiana maso boribory kely eo ampovoany. Ilay sotro kely tsy tao ngeza be ohatrany sotro kely any an-trano a. Fa atao kelikely fotsiny dia lokoina asiana voamaso kely eo ampovoany. Fotsifotsy izao izy ity. Dia nataontsika fotsifotsy ilay izy. Dia vita. Atambatritsika amin'izay a ny biby tsanjontsika. Iaraka nambatritsika izany izao a. Atambatra le peratra kely be da be. Na vita peratra ve nareo? Dia atambatra le peratra. Ny ankizy ao amin'ny radio ve maharaka tsara?
manamboatra peratra tsika amin'ny taratasy lavalava kely dia atambatra ry izy lasa ohatra ny saosisy kely mitambatambatra zany. Azontsika ve le izy ao amin'ny radio? Manamboatra saosisy kely lavalava isika dia vita amin'ny bibitsonjotsika. Ataotsika hoe 5 zao nenahy vitako a, 5 nenahy. Asiako lohany kely anankiray sisany a dia vita. Dia io lohany io a apetaka eo le ohatra sotro kely iny, le sotro kely nasiana maso, apetaka amin'ny lohany iny a dia manome maso sy tandroka kely an'le bibitsonjo le izy. Asitsika lakôly amin'izay dia atambatritsika ny bibitsonjo. Eo ambony ravina amin'izay le izy ny apetraka. Eo ambony ravina dia vita ny bibitsonjo. Tadidinareo moa fa manana inona moa bibitsonjo? Manana faharetana namboarin'Andriamanitra, anana faharetana tokoa ny bibitsonjo rakizy. Ho an'ny ao amin'ny Facebook dia mahita sary izy, ho an'ny ao amin'ny radio indray kosa dia maka sary an-tsaina izy a dia manamboatra peratra kely atambatambatra lasa saosisy a, asiana maso kely a dia vita ny bibitsonjo. Mahafinaritra rakizy fa tena tia manao asa tanana isika, zavaboary namboarin'Andriamanitra amboarintsika amin'ny taratasy kely a. Tsy miaina io a, tsy velona io a, fa afahantsika manao zavatra mampitovy a ny zavatra nampianarin'i Jesosy atsika. Inona indray ara le lesona nianarantsika teo hoe? Ny faharetana. Andehantsika angataka amin'i Jesosy a mba homeny Jesosy an'izany faharetana izany avokoa ny ankizy tsirairay avy. Ao aorianan'izay a dia anaraka hira kely anankiray indray isika. Vavaka alohantsika rakizy. Andriamanitra, misaotra anao zahay efa nampianatra anay ny atao hoe faharetana ianao. Omeo anay izany faharetana izany mba hahatonga anay olom-banona, olona tahaka an'i Jesosy, ary aharitra tsara mandra-pahatonga any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ampio izahay mba hanana faharetana ihany koa eo anatrehany toe-javatra miseho amin'izao fotoana izao. Dia omeo fahendrena ny ankizy tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anarak'ira aloha tsika rakizy a, dia ao aorianan'izay a hiaraka amin'ny dokotera indray tsika. Aza mbola mialina rehefa hiresaka aminareo dokotera. Tena
eny araka izy hiaraka amin'ny dokotera andreatiana isika manana afatra omenantsika izy dia andeha aloha anontaniantsika dokotera inona ary ny afatra tiana omenandreo ankizy mahafinaritra be da be ireo miaino amin'ny fandaharantsika mahakasika an'ity hoe coronavirus hain'ny ankizy tsy enjery tsara izany hoe coronavirus fa lasa atao kilalao fotsiny nefa misy zavatra tokony ataon'ny ankizy dia ianao tsara rakizy fa hiresaka amintsika dokotera miaraba ny ankizy rehetra ny tenako tamin'ity ndray mitoraka ety ny coronavirus rakizy tamin'herintaona dia tsy nahazo loatra ny ankizy ny coronavirus fa tamin'ity ndray mandeha ity dia mahatratra ny ankizy ary mampalay reo za misy ankizy efa hoe maty ny coronavirus mihitsy efa hitanay izany koa noho izany dia misy afatrafatra tsotra fohifohy mba ampitaina aminareo ankizy voalohany dia zao aza esorina mihitsy manaova kasobozy foana manaova kasobozy foana fa atao ankizy mantsy sasany esoriny andalana eny lalao izy dia esorina dia nandray misakafo dia eny andalana eny roatra zany dia esorina ka eo koa zany resantsika ihany koa hoe mba ialana amin'izay zavatra izay koa dia tsy dia tsara zany ny misakafo aloha mitrany coronavirus ty ny rekelam-potoana satria voalohany dia mety tsy afaka isasatanana ianao alohan'ny sakafoanao ilanao zavatra anankiray biscuit ve goûter hoentinao eny fa tsy natsara indrindra zany rakizy dia zao any an-trano misakafo tsara maraina alohan'ny angana ny atoandray fa misakafo dia ny hariva indray dia amin'izay sady mipetraka tsara ny kasobosy no tsy manana riska ianao zany mitondrany corona ma tsy miditra amin'ny sakafo antsika reny makany aminao sady akoatran'izay atsara ihany koa ny fahasalamanao dia zao koa ny ankizy zay tsy mihinana sakafo ny ankelam-potoana dia manana mémoire koa manana intelligent kokoa zany mahay fianarana koa mihoatra amin'ny ankizy izay manao an'izany tsara fantareo zany mihinana goûter zany resako zany mety anerantsika zany fa ianarana zany izy io dia ampiarina fa sady mahatsara ny fahasalamana mampahay miaro ny coronavirus ny faharoa koa dia zao rehefa makany am-piangonana sika dia le na ny ampianarana moa zany ampiangonana ny tokotany tsy manena le misangisangy zany fa mpitolotolona amin'izao zany tsy fantarantsony hoe iza no mitondra coronavirus na izany tsy mitondra fa zao aleo aloha tsy mifampitolotolona tsy mifampisangisangy tsy mifampihosikosina fa iny koa zany dia mety ahatonga hifindrany ianao amin'izay fotoana izay ary farany moa zany fa haitsika tsara ny fanasana tanana matetika isaka izay mahatsiaro tsika izay mahita rano na mampiasa zela sinsisa dia arovo tsara ny ilanelana araky n'izay nambarako teo izay dia voary tsara ianao maireza misotro rano maireza mihinana voankazo maireza mampiatra an'ireo sakana rehetrareo dia voaro amin'ny coronavirus ianao mazava amintsika ve zay rakizy azadino ary izay afatra dokotera zay tatasineny eo misy afatra kely meny dokotera anareo ihany ko ty iaho atsika ray aman-dreny tsy vitany ankizy rery ny miaro ny tenany fa isika ny mampahatsiaro isam-potoana hoe mila misasatanana ianao isaky ny sakafo isika ihany koa mampitondra goûter ny ankizy reny zavatra hohaniny reny dia mila afeperana tsara amboarina tsara ny sainy mba tsy ho atao hoe mety atezitra azy na kivy azy hoe nekany ankizy ange mihinana daholo dia aona moa zany zay dia zay zany tsy onao an'izao fa rehefa tsara afatra ny ray aman-dreny izy dia ho azony tsara hoe inona tokoa ny mahatsara ny maharatsy an'izany ianareo mampitsika ray aman-dreny no mikarakara ny kasobosiny raika izy reny tsy hoe anaovany androany kasobosiny dia indray mbola hoentin'ny rapitsi indray dia indray refa kapitsy dia mandriny herinandro dia iny fa mba solosoloa ny kasobosiny ankizy aleo mandany vola miaro toy izay mandany vola mitsabo satria ny vidina kasobosy ray zao raha sy diso mety hoe dimanjato farafahalafo ny reto amin'izao fotoana nefa ny vidina fanafody tena lafo be ka dia aleo misoroka toy izay mitsabo dia mankelatsika rehetra misaotra indrindra dokotera misy anankiray koa ty dokotera izay mahafinaritra ny ankizy manao azy rehefa mpitondraina rano ny ankizy amin'ny gourde na amin'ny tavoahangy dia misotro izy dia mangataka ilay ankizy hafa dia ampisotrony eny dia ampisotrony eny na pipety io na tena sotrony io dia
misy tenenina kely angambany afarana kely ny ankizy angamba mahakasika an'iny tena zay mihitsy madamo vatosoa afarantsika ankizy zany na ray aman-dreny ihany koa fa tsy azo atao mihitsy a ny mifampisolosolo hoe tavoangy anankiray na vera anankiray a de soton'olona roa samihafa satria tena mifindra amin'iny mihitsy zany na ifindrana iny na pipety ary io raha vao nampiasainao iny na sotroinao iny ka ifandimbiasana de tena tsy mety mihitsy zany zay na inona zany fandimbiasana zany am'izao vampitoa misy ny corona zao zany de tena tsy mety mihitsy na taloha moa zany tsy mety raha teo zany fa indrindra fa am'izao zany de mainka tena tsy mety a mihitsy zavatra tiany ankizy izy ireny a de andeha iova fanao amin'izay tsika rakizy de zay indray ary aloha ny tapany faharoa iny a de rarosoany ankizy rehetrarehetra mbola misy azo mihinany ankizy ihany ao na izany ary anarakira indray ary Madagasikara miatrika ny coronavirus arovo ny tenanao arovo koa ny hafa ireo fety tsy adiny ahafahanao miarotrena sy miarina anao voalohany raha vao miditra ny trano aza mikasika na inona na ina faharoa esory avy hatrany kiraro esory ihany koa ireo akanjo ivelany sazao milamy sy eau de javel ireo lamba avy nanaovana fahatelo atoka ny toerana ireo kojakoja toy ny fanalahidy portefeuille na poketra fahaefatra mamonjey avy hatrany toeram-pidiovana ary mandroa amin'ny rano sy savony raha mbola tsy afaka mahandro dia manasa tanana fahadimy fa voatsara amin'ny rano sy savony na alkola ny finday na ny somaso Madagasikara miatrika ny coronavirus arovo ny tenanao arovo koa ny hafa manao varivava raha manavinavy ianao na mikohaka na mihevina na mikarakara marary na andeha amin'ny toerana tsy ahafahanao manaja mielanelana ray metatra toy ny toerana be olona manasa tanana amin'ny rano savony na gel désinfectant raiso amin'ny taon'ilay arivava vaovao sy madio ny sisiny somary enjana no ambony miondrika kely ametahana azy tsara
tsindrio eo amin'ny faritry ny orona tsy ampisy elanelana sy ny tony ny ambany anaronana tsara ny soka fadio ny mikitika amin'ny vatany ny arovava eo amin'ny adiny telo eo ny fempitona ny vonazy raisambytaoany ny arovava ary ario avy hatrany anaty dabapako misarona miverena manasa tanana indray avy eo Madagasikara miatrika ny coronavirus arovo ny tenanao arovo koa ny hafa raha misy tranga mampiayay antsoiny mamaimpona ny 913 tonga amin'ny fizarana fahatelo tsika dokotera dia ataoko hoe question réponse zany ty fizarana fahatelo ty a sorana sady ianareo izay nametraka ny fanontaniana dia ho izana valiana amin'ity tapany fahatelo ity ireo fanontaniana izay napetraka areo za zany dokotera nametraka le fanontaniana dia ianao no hamaly nyreo fanontaniana napetraka ireo mpanaraka ny fandaharana fanontaniana voalohany ary miaraba tompoko misy maro koa ny olona no misy ohatran'ireo ka any amin'ny faratendany tsy mety mivoaka nefa tsy mety miala ny any hita mandeha kely dia ohatra ny rora matevina zany fotsiny fa tsy hita hoe tena lareoka mahazatra ny fanontaniana dia hoe efa fambara corona ve ilay izy tsy misy hafanana nefa na manaitaina fa mazava ho azy misy mampiteikoaka kely indraindray fa tsy ilay mitrosina be nitsapa hipoiran'ilay izy dia rehefa somary mangatsika ny tratra amafisiko fa tsy dia misy akony loatra fa manorosory ao atenda ao ilay izy mankasitrana indrindra dokotera dia misaotrany amin'ny fandaharana sady mirary sabata lavitry ny aretina ho antsika mianakafy fanamariana efa ho iray volana no mampisy io tranga io misaotra indrindra mamaly eny ary mankasitraka ny amin'ny fanontaniana ny mariana voalohany a dia zao ny fisin'ireo ka na ny koaka dia tsy voatery coronavirus daholo akory dia fa vonzay koa dia coronavirus foana izy io zany fa betsaka ny aretina zany na bakteria ary zany a ny koaka tsotra dia samy mety manome an'izay avokoa ka nefa kosa amin'izao fotoanany mampirongatra ny corona zao dia aleo ary mieritreritra lavitra hoe mety ho izy io dia manao ny fitiliana na manao fitsaboana avy hatrany arakaraka fahitany dokotera azy a dia aleo miditra amin'izay misy expression na fomba fiteninay dokotera zay manao hoe mieux vaut pécher par excès que de me connaître une maladie zany hoe aleo zany a mieritreritra hoe vony ianao dia tonga dia mitsahako toy izay a efa tonga any amin'ny forme grave aika izy tokoa ka izy iny ka dia zay nasiko any anazy zany a fa naizana zany ary a dia tsara foana manatina dokotera mpitsabo tena mizahakaiky zany a ahafahana mijery hoe inona tena mety aminao sotra dokotera tsika any amin'izay valim-panontaniana voalohany zay a fanontaniana manaraka ary fanontaniana momba ny covid teo ny cache bouche chirurgical ve tompoko azo sasana dia mbola afaka anaovana indray ary mbola maro ihany ve misaotra tompoko ny olona efa voan'ny covid ve tompoko mbola mamindrana dia efa nanao traitement ary misy fotoana tsy ahafahany mamindra itsony ve raha misy olona voan'ny covid ao an-trano inona ny fepetra tsy maintsy atao hiarovatena fa tena mety ho sarotra be ny fiaramiaina amin'izany nefa tsy afa-miala amin'ny fikarakarana ny marary fanontaniana telo samihafa moa zany izy reto voalohany a tsy avy hatrany a ny valina fa tsy azo sasana fa iny antsoina hoe cache bouche AGT na jetable iny zany raha voavy nampiasanao a dia arina tsy azo sasana tsony ny faharoa ny olona voan'ny covid ave dia mbola mety mamindra raha dia fanao traitement azy rehefa négatif ny PCR izay vao tsy mamindra tsony a lay olona zany hoe ao anatin'ny traitement zany dia mbola mamindra tokoa i olona io a mandra mpialan'ilay virus ao aminy a ka ilazana fa PCR négatif lay olona ny olona zay mikarakara raha misy voan'ny covid ka PCR positif ao an-trano a dia tena sarotsarotra kely izy iny kanefa tsy maintsy atao tokoa ny azo atao zany dia zao manao cache bouche foana ianao zany a mikarakara-ny hafana marary a fianakaviana zay marary a dia masatanana foana tsy mampidra zavatra mbava mihitsy raha tsy efa avy ny sasatanana na manao gel dia tsara foana zany a ny midesinfecté na mandraraka fanafody amin'ny efitrano a zay misy marary a hoan'izay manana ultraviolet moa zany a
de tsara raha ampandalovatra avokoa ny efitrano rehetra mba hahafahana miaro amin'izay zavatra izay. Ary toy amin'ny fanontaniana ihany tsika dokotera. Bonjour Radio Aziz ary bonjour ianao koa docteur Andriatina. Misy fanontaniana kely. Hoentin'ny rivotra iainantsika eny amin'ny rehetra eny ve ny virus Covid-19? Saotra tompoko. Ny Covid dia mety ho velona adiny 3 eny amin'ny rivotra. Ny Covid-19 na ity variant dia anatin'ilay tsy ny hoe virus mavesatra ka mora milatsaka, zay mahatonga azy hoe 2 metatra dia efa milatsaka izy io, milatsaka amin'ny tany. Kanefany izy milatsaka amin'ny tany iny dia mbola velona adiny 3 eo raha toka ohatra hoe misy fiara mandalo na rivotra mitsoka dia mandeha indray ny rivotra iny na mafatrano ianao na voatsoka ny ventilateur ohatra ilay izy dia mandeha amin'ny rivotra dia mamindra tokoa izy amin'izay izay. Fa raha miresaka zany tsy misy zany aloha zany zao ny virus zay mandehandeha eny amin'ny rivotra eny amin'ny avakavaka eny mavesatra izy dia milatsaka ary 2 metatra eo ihany dia efa milatsaka ilay izy rehefa avy miala amin'ny pitidroran'ny olona iray. Miaraka amin'ny pitidrora zany na lay pitika avy amin'ny olona avy mihevina iny aloha zany ny andehanany, fa tsy manidina misy elatra mandehandeha amin'ny rivotra eny izy. Fanontaniana manaraka dokotera. Salama tompoko. Ny fomba fampiasana ny eau de javel amin'ny fanasana voankazo dia ny poivron ve raha andrahina anaty laoka, andrahoana anaty laoka dia maty ny vitamine C entiny? Saotra tompoko. Ny fampiasana eau de javel ny amin'ny izy anasana tanana aloha zany no tiako hazavaina kely, virenana kely aloha sy anaovana an'ilay ary amin'ny tongotra zay itsahana iny sy amin'ilay fanasana zavatra, fanadiovana trano sy ny sisa. Misy amin'izy ireny tsony hoe 10 volume dia 12 volume. Misy hoe 10 zany zay tsara ilay tavoahangy na ilay bidon misy azy iny, misy hoe 10 volume na hoe 12 volume, 10% matsaiko moa le tena soratra eo amin'io. Raha 10% izy dia mitapika 5 litatra ny rano. Raha 12% volume izy dia mitapika 9 litatra. Ny 2 litatra zany aminy dia mitapika 5 litatra rano tsotra. Raha le 10, raha le 12 izy ny 2 litatra aminy dia mitapika 9 litatra. Dia izay no nasana tanana, izay no anametrahana tongotra na iantsahana reny, izay no nasana fitaovana sy sisa raha vilia sy ny akasy ny sisa zany. Fa raha nasana voankazo izy na sakafo kosa dia ny tena mora indrindra dia mampiasa sirop. Ny sirop zany no ampiasaina indray amin'iny ka iran'ny sarony amin'iny sirop iny atao anaty rano 10 litatra eo dia iny no nasana an'ilay voankazo. Fanontaniana manaraka, afaka hazavaina misimisy kokoa ve ny amin'ilay antsoina hoe porteur saint dokotera? Misy soratra aretina amin'iseo ve sa tsisy ahoana no afantarana fa porteur saint ny olona iray? Ya, araka izay hoe porteur saint zany hoe le olona zany tsy marary, tsy mitondra soratra aretina lay olona, asymptomatique ny filazana azy, ka tsy fantatrao mihitsy zany. Ary io ny tena olana zany amin'ny fifindrana izy ity. Le olona zany mety mitondra n'ilay Covid-19 fa izy tsy marary, tsy soratra aretina kanefa mamindra. Izay zany zao ny tena olana. Ka dia izay hoe porteur saint izay, salama le olona, matanjaka zany ery fiarovany izy nefa mitondra virus izy tsy marary, mamindra amin'ny hafa. Efa nambarako tany aloha fa ao anatin'ny 20 andro vao afaka ao amin'ilay olona porteur saint iny lay virus. Zay fa tena hoe maty n'le fiarovana ao aminy ao izy ka tsy misy ao aminy intsony. Ny afantarana hoe misy aretina izy tsy dia zao ny fanaovana testa ihany na fanaovana ny fanaovana testa moa zany afantarana hoe kay ity olona ity misy virus kanefa tsy marary. Izay nefa dia vitsy zany ny olona anao an'izay fa dia zao mitandra zany dikan'izay satria mety misy tokoa ny porteur saint mandehandeha eny mamindra aminao fa tsy fantatrao hoe mitondra virus izy. Eny ary dokotera, sarotry dia sarotry ny ny olona rehetra saingy manapetra ny fotoana inonay nefa fa nahafapo anareo ny valim-panontaniana izay noentiny dokotera Andriatina teo ka isorana manokana izy ny amin'izany. Mialohan'ny andrenesantsika ny vatsim-panahy izay hoentiny pasteur Fanera dia andehanao isento amin'ny hira anankiray isika.
eny ary mpiaino ajaina tompolasy tompoko vavy a zay no masaka azonatolotra androany mankasitraka atsika rehetra zay nanaraka izafandarana izany a natao lalan'ny onja-peo zany a atao lalan'ny page Facebook ihany koa dia eto a dia tiankahery manokana ireo zay nitona-pahoriana no ny aretina covid itya ny tenanay a ary mankahery ihany koa reo zay mety tratran'izany aretina izany a na ny atrano any a na ny hopitaly any a tompony no anoana manokana nareo a am'izany fandrina ny farafara zany ka nasitrana anareo ary atsika ihany koa zay any atokantrano any dia mirary fankairezana am'ty ady ity ary reny moa zany dia profo manapro amitsika fa velona amin'ny atao hoe tantara farany tany isika ary fambara tsapahitana fa efa kesy isa dia ifarany zao rehetra zao a ka ho avy ny tompontsika tsy isy covid atsony zay tona zay fa any am'ilay toerana feno a fahasambarana isantsika dia maniry a fahasavan'andriamanitra o amitsika rehetra hotahina ianao raha miditra hotahina anao raha mivoaka mpisaory ihany koa ny namana zonandrianina izay a nanolotra sy nametraka amin'ny fantaniana veloma tompoko de zaizay zareo ny azona tolotra sy masaka tanatin'ity fandarana ara-pahasalamanytia manao veloma mandra-piona veloma tompoko Milanitra uani sautunturiza deteni sumaharitra ituri fena bauva iteni sumahazava nidani sini punine andusita ni aizipitu anatunani tumrisa Seso fahamarinana nurala nasifenana uani maerifu zaiminu sadi makatu Riteni sumazava Ritani sili purine Adusita Nihai zipitu Anatunali kumprisa Saitu cakasikiriku Nuzau fianaletuizau Kami tumanilerapu Rumeni erivauvau Iteni sumazava Itani siri purine Adusitau Nilai zipitu Anatunali tumprisa Iteni sumazava Nitani siri purine Adusita Nilai zipitu
Isoratsika Andriamanitra ry havana malala noho ny fitahiny nanomezany antsika ity sabata zay andro ny tsarany fanomeny mba hitsaratsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary isoratsika ihany koa Andriamanitra satria andro no tahin'Andriamanitra ny andro sabata dia nandray fitahina isika nomena Andriamanitra fitahina zany tsika ny tena marina tamin'ity andro sabata ity dia misaotra an'Andriamanitra isika satria nomeny fitahina nandritra n'izany andro sabata izany. Andeha isika andray afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra amaranantsika ny fotoana amin'ity sabata ity ary hiatrehantsika indray ny herinandro vaovao zay omen'Andriamanitra atsika raha sitrapon'Andriamanitra dia hoentisika mamakivaky izany herinandro vaovao izany ny ten'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny ananitra. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny fitahina zay nomenao anay, nomenao sabata fitsarana izay. Ankehitriny afaka fotoana fohy dia hiatrika herinandro vaovao zay tsy fantatray ny zavatra iseho ny amin'ny ampitso, tsy fantatray zavatra iseho amin'ny ity herinandro ity dia matoky anao anefa izay. Fa ianao zay efa nitahy anay tamin'ny lasa dia mbola afaka mitahy anay ihany koa amin'ny hoavy. Ary misaotra noho ny teny zay omenao anay, zay teny velona sy mahery ny teninao, lay teny fiainana, lay teny zay faniry sy fanazavana ny teninao zay mitarika anay. Tompo, aoka ny teninao hitoetra ty anatinay dia iorina mafy eo aminao ny finoanay ary tsy atahotra izahay miatrika ny toejavatra misy ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
andehantsika hijery toejavatra anankiray izay voalazany ten'andriamanitra mifandray ihany koa amin'ny toejavatra izay misy ankehitriny tsina moa zany fa ny aretina izay miparitaka manerana zao to zao tena mamono mipetsaka izany aretina izany raha tsy tanisa itsika ny any amin'ireo firenena hafa any ampitan-dranomasina any izay amanarivony isan'andro no matynyzany aretina izany tena mamono ty aretina ity dia andehantsika je toejavatra zay niseho voalazo amin'ny ten'andriamanitra zay isotonatsika fampahirezana hiatrehatsika an'izany toejavatra misy ankehitriny zany ao am'liko atoko fadimy no andeha hojerevantsika aliko atoko fadimy ao no milaza n'lay tantara zay miseho zany raha mamaky tsika amin'ny andehny voalohany de zao ny voalazany ten'andriamanitra aliko atoko fadimy ny andeha voalohany rehefa afaky zany dia nisy andro firavoravony jiosy Jesosy niakatra tany Jerusalema nisy andro firavoravona tam'izay fotoan'izay dia niakatra ho any Jerusalema Jesosy andro firavoravona ina le andro firavoravona ao amin'ny andiny fasivy tapany farany fezateny farany ao amin'ny andiny fasivy dia milaza izy hoe zao le andro firavoravona ina voalaza lay andiny fasivy tapany farany de ozy izy ary sabata izay andro izay sabata izay andro izay andro firavoravona sabata dia niakatra ho any Jerusalema Jesosy ry havana malala voavy nandalo tam'izany sabata zany tsika tam'ity andro anio ity andro firavoravona kanefa ho an'ny reo olona sasany dia andro fanaintainana no zavatra anatrehana satria ao anatin'ny aretina mety any amin'ny toeram-pitsaboana mety anatokatrano ho an'ny olona sasany indray kosa dia andro fitomanina aza satria mandalo fahoriana mandalo fizantoetra mandalo fahafatesana tam'ty sabata ity zany zavatra izany nonseho ny ten'andriamanitra eto nefa de milaza fa andro firavoravona nisy andro firavoravona dia niakatra ho any Jerusalema Jesosy sabata izay andro izay ry havana malala tian'andriamanitra raha mba tena ho tanteraka izany voalaza izany ka ny sabata dia nomena antsika mba iravoravontsika amin'andriamanitra ny andro sabata zany voalaza amin'ny Isaia zay milaza izy raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao dia milaza zavatra maromaro ao dia ny amarana anazy de zao zy izy hoe dia iravoravo am' Jehova ianao zy izy iravoravo am' Jehova ianao andro firavoravona de ny zavatra niseho eva de zao andro firavoravona no niseho ny tantara tamin'ny andro sabata inona nefa ny zavatra niseho ary ao amin'ny andiny faharoa ary ndao to izantsika ny variteny andiny faharoa sy manaraka ary misy fahari any Jerusalema eo akaiky ny vavahadinondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda misy fialofana 5 andiny fahatelo tao amin'le fialofana zany no nandriny marary maro nitsamba ny mandringa ny matila andiny fahadimy ary nisy lehilahy anankiray tao amin'le fialofana zay marary dina zavatra niseho tam'ty lehilahy ty izay efa narary 80 taona ry havana malala mampieritreritra ny toejavatra niseho ary mino aho fa efa nandalo sabata maro ity lehilahy ity narary 80 taona tao am'le fialofana de isakiny sy tonga sabata andro firavoravona dia mahita ny olona izy miditra any Jerusalema hitandrina sabata satria tonga sabata andro firavoravona dia ilay lehilahy nefa eo am'le fialofana matory eo amin'ny fandrinany
nandritra mivalo amin'ny telopolo taona narary. Tsy nahita fifaliana na de efa nandalo sabata aman-taona maro aza. Ny taona ray misy 25 herinandro, zany hoe misy 25 sabata izany, de nandritra mivalo amin'ny telopolo taona zany ty lehilahy ty narary teo amin'io fialofana io. Izany hoe efa nandalo sabata efa betsaka ity lehilahy ty, kanefa tsy sitrana izy, tsy sitrana izy, tsy nahita, tsy nahatsapa zany hoe fifaliana izany izy amin'ny andro firavoravona ny sabata. Mampalahelo ny zavatra an'izao. Inona raha no voalazan'ny ten'Andriamanitra? Andihy fahenina. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala, tsy njina tsara, tsy piana tsara, ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy Jesosy tam'ilay lehilahy zany, teo sitrana va ianao? Ndao ho raisika tsy kelikely io andininy io. Voalohany, raha nahita azy mandry Jesosy tao amin'le fialofana, voalaza amin'ny andininy ambony ao fa tsy io lehilahy io ihany ane narary tao fa nisy marary maro ane tao mandringa aos izy, ny voalaza, ny matila, ny jamba, nisy marary mato amin'le fialofana. Fa ny mahafinaritra eto ry havana amin'ny lala de zao, hitan Jesosy ity lehilahy ity, hitan Jesosy tao anatiny maro tao anatin'ireo narary mato amin'le fialofana, dia hitan Jesosy lay lehilahy. Zay voalohany, hitan Jesosy izy. Faharoa, de voalaza ka nahalala azy fa efa toy izany ela izy, nahalala azy fa efa toy izany ela. Fata Jesosy, vo hitan Jesosy zany lay lehilahy nandro teo amin'ny fandrinana, de fata Jesosy avy hatrany fa efa narary ela ity lehilahy ity. Mahafinaritra zany vo hitan Jesosy lay lehilahy, de fatany avy hatrany fa efa narary ela io lehilahy io. Fatany, nahalala azy izy fa efa toy izany ela izy. Dia niresaka tam'lay lehilahy Jesosy, de ndao idirantsika kely ny resaka nataony Jesosy tam'lay lehilahy. Fantanina napetraky Jesosy tam'lay lehilahy, de hoy Jesosy hoe, teo sitrana va ianao? Ohatra mampieritreritra indray izany fanontaniany Jesosy zany, fa tsy zay ve ny andrasan'ireo olona reo am'le fialofana tsy fanasanana ve ny tadiavin'izy ireo fa nahoana Jesosy ny mbola manontany an'le lehilahy manao hoe, teo sitrana va ianao, teo sitrana va ianao? Ry havana malala, andao isitona lesona avy hatransika tam'ity sabata ity. Mety nandalo toe-javatra tahaka ny voalaza io ianao, eo amin'ny toerana anankiray ianao matory eo amin'ny fandrina satria marary. De zao sabata andro firaviravona, de tonga Jesosy tao Jerosalema. Fa rehefa mialohan'ny idirany Jesosy a Jerosalema, de nahita nandalo tao amin'le fialofana izy, nandalo tao amin'le fialofana izy. Ary rehefa nandalo tao amin'le fialofana izy, de nahita n'lay lehilahy izy zay nandro teo fandrina. Ry havana malala, ianao zay mandry eo amin'ny fandrina no ny aretina, dia mino fa hitan Jesosy ianao. Amen. Hitan Jesosy ianao. Ary tsy hitany hoe hitan Jesosy fotsiny ianao, fa fatan Jesosy ny aretina zay mahazo anao. Fanta Jesosy hoe zao ny mahazo an'ity lehilahy ity, efa narary ohatran'izao izy, efa nahatrela izy, fantany ny momba anao. Ry havana malala, toky ary hery lehibe ho anao zany, fa anao zavatra lehibe ho anao Jesosy. De manontany anao izy, tena teo sitrana ve ianao? Tena maniry marina zany fanasitranana izany ve ianao? Tena mangetaeta
izany fanasitranana zany tokoa ve ianao nandritra ny fotoana mety elaela tena maniry fanasitranana ve ianao na de efa nampiasa ny fanafody aza ny mpitsabo fa Jesosy Kristy androany sabata andro firaviravona de manontany anao Jesosy manao hoe teo sitrana va ianao teo sitrana va ianao andeha fafito ahoana volazany tena Andriamanitra ilay marary namaly azy hoe tompoko ino tsara valiteny ty marary tompoko raha etsena ny rano satria nisy dobo teo am'le fialofana de ozy izy lay lehilahy marary tompoko raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto am'le fary ka ho sitrana satria zay miroboka voalohany am'le fary de sitrana de ozy izy rehefa etsena ozy izy io rano io de tsy mba misy olona ne mba mandroboka ao anatin'le rano e ka ho sitrana nefa ozy izy raha mandeha aho aizany izy afaka mandeha ihany raha mandeha aho izy izy de ina zavatra am'seo de misy olo-kafa misosoka eo alohako misy olo-kafa raha isika le valitenylay lehilahy anakiroa le valiteny voalohany de ozy izy hoe raha etsena ny rano de tsy mba misy olona mibata ozy izy tsy mba misy olona mandroboka ao anatin'le fary de sitrana valiteny faharoa raha mba mandeha indray aho zy izy rehefa mandeha aho zy izy dia misy olona ndray misosoka eo alohako inona zany tena problema an'ty lehilahy ty inona ny tena olana ny tena olona jereo le valiteny zay nomeny fa manome tsin'ny olona foana izy manome tsin'ny olona izy am'le valiteny anakiroa zay nomeny manome tsin'ny olona izy tsy mba misy olona mibata ary misy olona misosoka de zay zany ka iny tena olana am'ty lehilahy ty olona zany tena olona satria miankina tamin'olona izy niankina tamin'olona izy ary niantehitra tamin'olona izy de teo izy nandritra ny 8 taona tavela teo izy satria niankina tamin'olona izy ary niantehitra tamin'olona izy mba azo fanasitranana tonga Jesosy eo am'le fialofana mantany azy Jesosy mazava mifantany Jesosy teo sitrana va ianao Jesosy efa eo mantany azy hoe teo sitrana va ianao kanefa mbola afa ny valiteny zay nomeny le lehilahy afa ny valiteny meny tsy tonga de namala Jesosy izy hoe Jesosy eo sitrano a Jesosy eo sitrano a fa mbola afa ny valiteny mampieritreritra ny miseho le tantara ary lesona lehibe ao antsika zany ry havana malala Jesosy teana sitrana atsika Jesosy teana sitrana anao Jesosy hita Jesosy ianao fanta Jesosy mombanao sy naretinao dia teana sitrana anao Jesosy aza manao tahaka an'ty lehilahy ty ka mamaly hoe Jesosy eo zao neny ataony olona zao ny ataony olona amiko zao ny anaovany olona aza mamaly tahaka an'ty lehilahy ty fa andeha amaly ampahatsora-po am' Jesosy Kristy manao hoe tompo sitrano aho tompo vonjeo aho satria efa eo Jesosy tiana sitrana anao Jesosy ndao ara ho jilevantsika antoiny 9 ary ahoana zy Jesosy ho Jesosy taminy mitsangana tonga de nanome baiko Jesosy satria rehefa namaly le lehilahy hoe zao neny ataony olona tsisy olona mibata ary misy olona misosoka de ozy Jesosy zao ary mitsangana ianao eto ny fandrinao ka mandehana tsy miandry olona ianao hibatanao fa ho Jesosy mitsangana ianao
dia betao ny fandrianao de mandehany ianao, tsy mila mitsoboka ny anaty rano ianao fa mandehana ianao, tsy makany anaty rano fa mandehana. Ry havana malala, rehefa Jesosy ny manasitrana tsy mitovy amin'ny fanasitranana zay ivelon'ny olona ny fanasitranana zay ataony Jesosy. Ny fanasitranana zay ivelon'ny olona dia mila mitsoboka ny anaty rano, zay vao sitrana. Fa rehefa Jesosy manasitrana de tsy mitovy amin'ny fanasitranana hevelon'ny olona ny fanasitranana zay ataony Jesosy. Fa tonga de niteny tamin'ity lehilahy ty Jesosy hoe mitsangana, betao ny fandrinao, mandehana. Andininy fahasivy ary niaraka tam'izay dia sitrana raha lehilahy ka mitondra ny fandriny de lasa nandeha. Niaraka tam'izay, raha miteny frantsay zany de azotsika adika hoe immédiatement na spontanément, teony eo niaraka tam'izay dia sitrana lay lehilahy. Tsy niandro fotoana, tsy niandro hoe mbola afaka andro vitsivitsy, tsy niandro hoe mbola afaka zao taona indray taorinan'iny zao sitrana. Teony eo niaraka tam'izay. Rehefa niteny Jesosy ka mily sy nakato lay lehilahy niaraka tam'izay dia sitrana izy ary lasa nandeha. Tsy diratsika ny zavatra anseho aorina eo satria hitan'ny olona izy nibatany fandriny kanefa sabata ny andro de nisy olana tamin'ny jiosy. Tsy diratsika zay fa andeha amaky tosy andina anankiray tsika ao amin'ny andiny fa 4:4. Lioka Jaona 5:5 azafady. Jaona 5:5 misy an'le tantara de ny andiny fa 4:4. De ahoana ozy izy ny voalazany ten'Andriamanitra. De zao ny voalaza. Ary rehefa afaka izany dia hitan Jesosy teo akianjan'ny tempoly raha lehilahy. Ta teoriana zany io efa sitrana izy. De hitan Jesosy izy, nifanena ndray izy Jesosy teo akianjan'ny tempoly. De ahoana ozy Jesosy taminy. De zao ny voalaza. Ka hoy Jesosy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo. Ry havana malala, mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Jesosy manasitrana. Afaka manasitrana anao Jesosy. Na de am'izao fotoana zao, na de am'izao ora izao aza. De miteny anefa Jesosy manao hoe indro efa sitrana ianao, aza manota intsony. Inona moa ny atao hoe fahotana e? Jaona 1:7 de mazava be volazan'ny ten'Andriamanitra. De milaza izy hoe fa niota izay manota no mandika lalàna, fa niota no fantikana ny lalàna. Zay keny atao hoe fahotana. De ohatran'izao zany teny Jesosy tamin'ity lehilahy ty, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, na hoe tandremo ny lalàna. Aza mandika ny didin'Andriamanitra intsony, aza mandika ny lalàna intsony. Efa sitrana ianao dia aza mandika ny lalàna intsony. Ry havana malala, ndao tonga de fitintsika ny resaka sy ny afatra amty manoloana zao toejavatra izay misy atsika izao. Misy ireo lalàna na fitsipika zay napetraka mba iarovana atsika. De zao zany ny afatra aza manota intsony. Mety narary ianao, mety
nandalo tsy fahasalamana ianao am'izao fotoana zao aza fa raha milo ianao dia afaka manasitrana anao Jesosy. Fanasitranana zay tsy araka ny fiheveran'olombelona fa fanasitranana avy am' Jesosy Kristy. Afaka manasitrana anao Jesosy fa mampitandrina anao izy manao hoe efa sitrana ianao aza manota intsony, tandremo ny didy ary aza mandika ny fitsipika zay napetraka. Fandraozy izy anjoanao zay ratsy noho ny teo. Dia zavatra anseho ry havana malala dia zao ao amin'ny andin'ny 15 dia ny zavatra nataon'ity lehilahy ty de ozy izy 15 dia lasa raha lehilahy ka nanambara, tena tsy piana tsara le teny, nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara fa Jesosy no nahasitrana azy. Nandeha nitory an Jesosy izy. Zay zany izy nitory an Jesosy izy. Nanambara fa Jesosy nanasitrana azy. Nandeha izy nitory an Jesosy rehefa sitrana izy. Ry havana malala, izany ane ny fikasan'Andriamanitra ny aminao hoe ary tiany Jesosy mba hitory sy anambara ny momba azy ianao. Tiany Jesosy ianao mba ilaza sy anambara ny atsaran Jesosy Kristy. Dia te hanasitrana anao izy ka te hampiasa anao Jesosy Kristy handeha hitory hilaza sy anambara ny momba an Jesosy Kristy. Miraso anao ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anao am'ty herinandro vaovao zay ho tiavintsika ity. Raha andalo fisedrana ianao, mety ho tratrany aretiny ianao am'ty herinandro ty, aza diny ten'Andriamanitra, mino an Jesosy Kristy fa afaka manasitrana anao Jesosy Kristy. Ary tia hampiasa anao Jesosy mba ilaza sy anambara ny atsarany. Ary zay ny mbola mahatonga anao omeny Jesosy androm-pahasoavana ahafahanao manatanteraka izany. Hitay anao ane Jesosy Kristy, ombanao ane izy ary anatanteraka ny teniny sy ny sitrapony aminao tokoa ane Jesosy Kristy. Andeha anaraka hira anankiray isika. See
Miasanao ary iaraka iombomavaka amaranantsika ny sabata, amaranantsika ankoa an'izao fotoana izao. Iaraka hivavaka isika. O Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra, Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, tsara ianao Jesosy, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy aminao rery ihany. Ianao no mpamonjy, ianao no mpanasitrana hainko, ianao hainko lay fiainana ka tonga mba nanome fiainana be dia be, mba nananay fiainana be dia be ao aminao. Jesosy eo, fantatrao ny zavatra atrehana manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany eto amin'ity firenena ity, ny amin'ny aretina izany. Dia matahotra amin'ny maha-olombelona satria nofamandrà. Tompo, ny teninao dia nampahelanay satria afaka manasitrana ianao amin'ny fotoana izay tsy heverin'ny olombelona, ary amin'ny fomba izay tsy araka ny fihevitr'olombelona, afaka manasitrana ianao. Tompo, tanterao amin'ny tsirairay avy tokoa ane raha sitrakao ny fanasitranana. Fanasitranana ny aretina ara-nofo, fanasitranana ihany koa indrindrandrindra ny aretina ara-panahy, ka tsy hanota intsony, tsy handika andidinao intsony, fa ho ampiasainao ny tsirairay avy mba hanambara ilaza ny atsaranao. Te hiara-miasa aminay ianao, ary te hanova ny fiainanay ianao, tahaka nataonao tamin'ny lay lehilahy izay narary tao amin'ny farihy amin'ny Betesda. Jesosy Kristy eo, ankinay aminao ny fiainanay manontolo. Jesosy eo, midira ao amin'ny fiainanay mihitsy ianao, midira aty anatinay. Aoka hoeo anatrehanay mandrakariva tokoa ianao, ary aoka ho tsapanay mandrakariva ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay, dia tsy atahotra izahay ary tsy angozoozo izahay. Taio ny isam-batan'olona, mitaio ny isa-tokantrano, ary taio ity firenena ity anko. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Mirary herinandro mahafinaritra eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana malala ho atsika rehetra, ary Andriamanitry ny fiadanana ne hitantsika sy hombatsika tsirairay avy. Mametraka ny mandram-peona ho amin'ny sabata manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, dia hiaraka hidera sy hankohoka eo anatrehan'Andriamanitra sika andro firavoravona izay rahantsika amin'Andriamanitra. Miraso antsika rehetra, Andriamanitra ne hitantsika. Amen.